fahatelo manaraka ny Paska anio himpandinana ny lohahevitra manao hoe ankatoavy ny fitarihan'ny fanahy masina. Fandarana litorjia endriny faharoa ny avana no tanterahantsika. Anio ihany koa dia fotoana manokana eto anivon'ny FJKM Ambavadiny Tafo, voka-dehibean'ny STA ny sekoly alahady dia mitondra-bavaka azy ireo ihany koa isika riavana. Ny mitendry zava-maneno dia Andriamatoa Erlaine, ny dekona sokajy antso manatanteraka ny fanompoana, ary mitondra ny akatra amintsika amin'ny an'ity dia ny mpitandrina Randriana Soalain. Dia isika riavana amin'ny voninahitry ny anan'Andriamanitra amin'ny salamo fa telo amby efapolo amby zato, ny 110 ka hatramin'ny 120. Aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tomponsika. Hiara hitsanga isika riavana hitera sy hanome voninahitra ny anaran'Andriamanitra. Iarahantsika mamaky ny salamo fahatelo amby efapolo amby zato, ny 110 sy ny 120. Ianao no Andriamanitra, aoka ny fanahy tsara ny karainao ahy ho izay zanomary. Noho ny anaranao Jehovah, velominy aho, araka ny fahamarinanao, avoay ny fanahiko afaka ny fahoriana. Ary araka ny fandraponao, fongolo ny fahavalo, ka ny aho izay rehetra voahono fanahiko, fampanotonao ao. Amen.
amin'izay rehetra ataonay no voninahitailananao. Tompo Andriamanitra io fanainao masina manankarivana no hiasa mahery ty anatinay. Azahoana ny Jehovah-olombelonao amin'izay rehetra ataonay, na ny amin'ny tokantranonay tsirairay avy any, na ny amin'ny isa-tanàna izay nametrahanao anay. Fa indrindra tompo eto anivon'ity fiangonana izay nentsoina manay ity. Ianao no mombanay tsirairay avy amin'ny fanontona, amin'ny didisan-draikitra izay napetraka ho tanterahanay. Ankehitriny nefa izay tompo, dia mifona aminao no tsy mahatanterahanay, satria maro tokoa ireo ota sy ireo adalàna maro izay vitanay, na tany amin'ny afina na ny hita maso izany. Andriamanitra mpamindra fo sy mpamela heloka tokoa ianao, ho indreto izahay miantoraka aminao, mamindra-fo aminay Andriamanitra, mamela ny helokay. Satria tsy mamelanay ao anatin'ny tsy faharitoana sy ny fahadalàna ianao, fa manadio anay ianao amin'ny alalan'ny rahamosoa. Ho isaorany mandrakariva ny anaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, rehefa tianay mitantana mampahely anay, mametrahana izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Afaka mipetraka isika riavana. Irosoa avy hatrany amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra ary isika. Ataontsika ny firana sy ny folo amby zato ny andinin'ny voalohany, mialohan'ny vavaka sy ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Firana fanampin'ny fahaefatra ataontsika ny andinin'ny fahatelo, mialohan'ny afatra ny Tompo. Misaotra Tompo fa tianay loatra ianao ka tianao hanana anjara amin'izany izahay rehetra. Koa fenoy ny fanahinao masina Tompo, izahay tsirairay avy, na ny mamaky ny teny na izay miaina, ary ny mpanomponao izay hitondra ny hafatrao, mba ho tena andray izany hafatra izany izay tsirairay avy, ary indrindra mba ho tena fitahiana ho anay rehetra rehetra tokoa Tompo izao fotoana izao. Dia mitenena Tompo fa miaina izay mpanomponao. Amen. Tsara toko fahaenina, andiny fatelo telopolo ka hatramin'ny faha-efapolo. Tsara toko fahaenina, andiny fatelo telopolo ka hatramin'ny faha-efapolo. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny mijanona rehetra sy ny amalekitana ary ny zanaky ny antsinanana mivory, dia nita ka nitoby teny amin'ny tany lemaka Jezirely. Ary nitsindry fanahin'i Jehovah Gideona, dia nitsoka anjo maro izy ka mivory nanaraka azy ny Abezrita. Ary naniraka olona nankany amin'ny Manase rehetra izy, dia mivory nanaraka azy ireo. Ary naniraka olona tany amin'ny Asera sy ny Zebulona, ary Naftaly izy, dia niakatra nitsena azy koa ireo. Ary io Gideona tamin'Andriamanitra: raha ny tanako
no amonjenao ny Israely arak'izay fanolazainao indro apetrako eo amin'ny famoloana ity vonon'ondry iray manontolo ity, ka raha ny vonon'ondry ihany no lenan'ny andro fa maina ny tany rehetra dia ho fantatro fa ny tanako no amonjenao ny Israely arak'izay efa nolazainao. Ary dia nisy izany fa nifoa maraina koa izy ka nofiaza ny vonon'ondry ary nisy ranomambo eran'ny lovia. Aloko dia ola tamin'Andriamanitra, aoka tsy hirehitra amiko ny fahatezeranao, fa hiteny izao indray mandeha izao monja aho, aoka mba izahako izao indray mandeha izao monja amin'ny vonon'ondry, aoka ny vonon'ondry ihany no maina, fa ny tany rehetra kosa no lenan'ny andro. Dia nataon'Andriamanitra izany tamin'ny amin'iny, ka ny vonon'ondry ihany no maina, fa ny tany rehetra kosa dia lenan'ny andro. Ramina toko fahadimy ambin'ny folo andiny fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo andiny fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Fa raha tonga ny mpananatra izay rahako aminareo avy amin'ny iray, dia ny fanahy ny fahamarinany izay mivoaka avy amin'ny iray, dia izy no vavolombelona nambara ay. Ary ianareo koa dia vavolombelona nambara, satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Kolosiana toko voalohany andiny fahasivy ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Kolosiana toko voalohany andiny fahasivy ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Ary noho izany izahay koa hatramin'ny andro nandrenesanay dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo, mba ho fenoana fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazava-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy, mandehanana amin'ny mendrika ny tompo, anaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra, dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra, sady mitombo amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra, ary ampatanjahana amin'ny hery rehetra araka ny herin'ny voninahiny ho amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeferana amin'ny hafaliana. Ka misaotra indray izay nampamendrika antsika hanananjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava, sady nahafaka antsika tamin'ny fahefany maizina ka namindra antsika eo amin'ny fanjakany zanany malalana, izay hananantsika fanavotana dia ny famelana ny herintsika. Ray masina manamasinana eo amin'ny fahamarinana ny teninao amarinana. Ny boky ny mpitsara toko fahaenina riano, ny tenin'Andriamanitra ifampahirizantsika anio. Tsara toko fahaenina, ny andeniny fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny andeniny fahaefapolo. Tsara toko fahaenina, ny andeniny fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny andeniny fahaefapolo.
samy miara-manaiky tsika rehetra liavana ankehitriny fa tena sahirana izao tontolo izao. Miara-miaiky tsika fa tena mampangefiry tokoa ny afitsoko ny aretina Covid-19 ary indrindra ny fahasairana ateraka izany eo amin'ny toe-karena, eo amin'ny fiarahamonina, fa indrindra eo amin'ny fifandraisana. Tsy afaka mihaona intsony ny olona tahaka ny mahazatra ve ny any ampitan-dranomasina na dia mifamangy aty amintsika aty amin'ny tany atsimo aty. Tsy afaka mifamangy, tsy afaka miasa tahaka ny mahazatra intsony ny olona. Ny anton'izany rehetra izany dia satria mikatona ny sistaminy rehetra. Ny antony ihany koa dia satria mikatona ny olona sasatsasany. Fa indrindra isika rehetra dia samy mijanona ho trano ao anatin'izao confinement izao. Dia inona no nataontsika? Natao tsy fiarovana dia izao. Na ny asa, na ny fiainana, na ny fifandraisana dia natao tamin'ny alalan'ny réseaux sociaux avokoa izany. Na tamin'ny Facebook izany, na tamin'ny internet izany, na tamin'ny endrika hafa ihany koa. Dia tapahoana ihany, afaka mifanatry tapa na dia tsy tena mifanatrika amin'ny maha-olombelona aza. Izay ny fiaonan'ny olona samy olona tao anatin'izao fotoan-tsarotra izao. Fa mba manana kosa hafa ny fiaonanao tamin'Andriamanitra. Na nahoana ny fifandraisanao tamin'Andriamanitra ao anatin'izao vanim-potoana sarotra izao. Samy manana ny valiteny ny tsirairay avy. Fa io ny tompony avana maneno fitiavana antsika ka mamevaliny antsika manao hoe ny tompo dia miaona mandrakariva amin'ny vahoakany na inona aretina, na inona fahantrana, ary na inona fahasahiranana, dia tsy misy mahasakana ny fiaonan'Andriamanitra amin'ny olona izany. Fepetra tokana ihany nangatan'Andriamanitra evan'ilay izao. Ny fakatoavana ny fitarihan'ny fanahy. Baiko koa ary avana omen'Andriamanitra antsika amin'ity ity raha tianao izany eo amin'Andriamanitra izany. Ny baiko voalohany dia izao: ankatoava ny fitarihan'ny fanahin'Andriamanitra dia eo amin'Andriamanitra ianao. Ankatoava ny fitarihan'ny fanahin'Andriamanitra dia eo amin'Andriamanitra ianao. Raha voananomboka liavana ny famakina ny boky ny tsara teo dia samy miarana hitsika, miarana andresika koa tandondondozana ny vahoakan'Andriamanitra dia ny zanak'Israely. Mananontany azy ny fahavalomaro izay sady matanjaka no maro misy. Fomba fanao ny zanak'Israely moa liavana rehefa tody zava-tsarotra izy dia mitaraina amin'Andriamanitra. Tompo, sahirana izahay, mila vonjy aminao izahay. Ary rehefa hen'Andriamanitra fa mitaraina amin'izany dia natsoin'Andriamanitra Gideona mba hitondra famonjena ho azy ireo. Dia tanteraka indrindra izany rehefa nitsondriny ny fanahin'Andriamanitra Gideona, ny fenonan'ny fanahin'Andriamanitra Gideona dia afaka manatanteraka iraka nampanaovan'ny tompo azy. Rehefa nakatsoa ny fanahin'Andriamanitra Gideona dia tapahoana ihany koa izy tamin'ny tompo Andriamanitra. Manaraka tsara tsika rehefa nanomboka amin'ny andininy fadimy amin'ny telopolo ka hatramin'ny andininy faefapolo dia tena tapahoana Gideona sy Andriamanitra. Tsy nisy anjelina nelanelana intsony fa tena ny tompon'Andriamanitra mihitsy no nifanatry tava-tanana, nifandresina aka tanana. Ary Gideona dia niandry vakoka tamin'Andriamanitra mihitsy, nitady satria gagagaga ihany izy. Fa nahoana mihitsy moa no izy no nodidin'Andriamanitra mba ho famonjena ho an'ny Israely. Dia nakatoko tamin'Andriamanitra i Gideona ry avako malalao tompo. Amin'izao zava-tsarotra lalovan'ny firenena, lalovan'ny fianakaviana, lalovan'izao tontolo zao tsy miova Andriamanitra. Mbola te eo amin'Andriamanitra. Voninandray ianao Andriamanitra ka io-penana miaraka aminao. Satria zanany ianao, manarana ianao, ary ao mihitsy manoloran'i Jesosy ny aina teo ambony hazo fijaliana. Tamin'ny andron'ny mpitsara, tamin'ny andron'ny Gideona dia niran'ny voronosy ho famantarana. Fa ho asany kosa liavana ankehitriny tsy mila an'izany intsony tsika. Fa Jesosy Kristy
ilay maty tompony azo fijaliana no narotsaka ny fanahy masina tamin'ny mpianana ary narotsaka ny fanahy masina koa amin'ntsika kehitriny aza hotsika miaona amin'Andriamanitra tsy misy mpanelanelana intsony aza hotsika miavana amin'Andriamanitra tsy misy mpanakatsakana intsony ary tsika miaona amin'Andriamanitra ihany fa isika samitsika ihany koa tafao ary vita fiavana tsy naharavany fiaonany mpino amin'Andriamanitra izany ny valanaretana tsy naharavany fiaonany mpino amin'Andriamanitra izany ny fahasairana fa noho ny amin'ny Jesosy Kristy vao mainka ary manamafiorony zany fa miaona amintsika mandrakarivan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiaraha-mivavaka tokantrano amin'ny alalan'ny fanafitsika baiboly ny tokantrano any amin'ny alalan'ny fiarahantsika manana tolombavaka isan'andro isan'andro zao nefa liavana ny tororaman'Andriamanitra anaovany manaova tahaka ny Gideona mandehanana toy ny fitarian'ny fanahin'Andriamanitra mba tsy ho tonga fombafomba fotsiny any na fahazarana ny famakina baiboly na ny fahatokavana tokantrano'Andriamanitra na ny fanaovana tolombavaka manekeny mitarian'ny fanahin'Andriamanitra ka na inona fahaserana na inona ilfiry dia tsara ovy fa manafika atsika Andriamanitra na any an-tranonao na atao kelomovany isika manafika atsika Andriamanitra ary vonona mandrakariva izy andray atsika hisotrahantsika ny fitahiana sy ny fahasoavana maro liavako malalao tompo matongo tompo Andriamanitra miantso amin'ny Gideona miaona amin'ny Gideona dia misy andraikitra misy asa isadidy zany toy ny menan'ny Gideona ary zay lena mibaitro fahomeny tompo antsika toy liavana manao hoe ankatoavo ny fitarian'ny fanahin'Andriamanitra dia hery ianao ary aomby amin'io andraikitra napetrako ny tompo aminao tovy aminao sahirana amin'ny asa kehitriny ety Gideona tovy aminao velom-panahina amin'ny ampitso amin'ny etitsiraikitra ety Gideona ary zany no baiko men'Andriamanitra azy sy men'Andriamanitra anao koa mitian'iny ty hoe ankatoavo ny fitarian'ny fanahin'Andriamanitra dia hitombo hery ianao ary aomby amin'io andraikitra ny fidianana ny tompo aminao efa nambaratena am-piandohana re afako fa mananontanyna ny zanak'Israely ny fahavalona ao ny Midiana ny Amalekita sy ireo zanaky ny Atsinama tena maro izy ireo ary tena manana fomba ratsy amelezany ny zanak'Israely ao no menareo ny fomba ratsy zao le fomba ratsy amin'reto fahavalo raiky avelany aloha amboly tsara ny zanak'Israely dia avokatra avelany aloha iompy tsara ny zanak'Israely dia avanina dia rehefa manjary amin'ny zavatra rehetra tonga amin'izay zareo mandroba mandrava mandoro manafainy zanak'Israely atao tsy misy miangana na ny voly na ny biby fiompy na ny fananana eny hatramin'ny ainy zanak'Israely any rehefa mandany izy ireo ratsy nke zany ndray aminy ny fahavalo rehefa lafo dia tonga izy fa rehefa fahavalo ny zanak'Israely hoe tena loza be satria andrasany izy fombiazana andrasany izy fiatsarana ny fiainany zanak'Israely dia avy izy manao fahiarana ary ataony mosarena eto zanak'Israely rehetra tonga amin'ny fitenenana hoe tena poteny ny moraly ny zanak'Israely poteny toekareny zanak'Israely ataony tsy misy tsony izay maha izy azy zany ny fahavalo ny zanak'Israely rehetra zany ny taraina ny tamin'ny tompo'Andriamanitra ary zany ny antson'Andriamanitra ny Gideona mba handeha hamonjy reto zanak'Israely rehetra tahaka asa moa rehefa ny Gideona manoloana ny adidy mavesatra sy ny fahavalo etsaka dia nandala ny fiantsoana ary zany manko ny Gideona eto lava ny Gideona zany ahoana ny avitako amin'izany asa zany nandala Gideona dia mety ho ianao ngambany hoe finina koa ty mahazo ny Gideona Andriamanitra ve no miteny Andriamanitra ve no mangaro dia nahoana ny lava fa nandala Gideona zavatra teny natapany Gideona rehefa ny voalohany dia zao tena mafy loatra ny fampahoriana zay nataony ny fahavalo andreto zanak'Israely reto tena mafy loatra mova tsy tahaka ny tamin'ny fanandevosana tamin'ny amin'ny fanjanahantany zay tsy azahoana mitraka kory fa baika sasy vo fampijarena no miatra tamin'izany fotoana zany tahaka an'izany ary miotra noho izany any no mahazo amin'ny zanak'Israely satria vomba miaraka kely ny toekarena tonga ny fahavalo mandrava vao misy namiratra kely eo tokantrano tonga ny mpangalatra mandrobo tsy misy mianga ny zanak'Israely
tena traumatisé Gideon. Traumatisé ny zanak'Israely ka natonga Andriamanitra naniraka azy. Tena sara izy. Ary tena natahotra izy satria tena lalina loatra ny oro-oro izay tany anatin'ny tany. Ny ankamaroan'ny olona rehefa tamin'izao vanim-potoanan'ny fijalona tao an-trano izao, eo ihany amin'izay mety hoe tsy fahampiana, eo ihany izay amin'izay mety fahasairana, fa ny oro-oro ny tena manjaka tahotra. Andriamanitra firy izao isan'ny fotoana azy. Dia manahoana azy tsy aizy dia ahoana zany raha mivoaka atao dia ahoana, raha manao izao dia ahoana, dia inona ny vokatra zao dia samy manao fantanenana kely daholo izy atao an-trano. Ny antony samy oro-oro, samy mitaitaina, samy traumatisé daholo no ny amin'ny valana eto tahaka ny nazo ny Gideon. Dia zany loatra ny Gideon nandà. Fa tsy vita zany ny Gideon rehefa. Fa nandà Gideon satria izy hoe ny fianakaviana ao heritongo no mahantra indrindra amin'ny foko Manase. Izay foko ray amin'ny 20 taona zanak'Israely, ny fianakaviana Gideon no mahantra indrindra. Fantatsika rehefa nafeo amin'ny fiarahamonina, ny fianakaviana izay manana ny maizy azy ihany no mandray andraikitra lehibe ao anatin'ny fiarahamonina. Izay no mahazatra. Dia rehefa tsy atatsinana ho resara amin'izay. Izay fianakaviana manana maizy azy, fianakaviana izy ireny, fianakaviana rano ireny, any anaty rano. Izay no mahazatra. Ka ny fianakaviana Gideon no mahantra indrindra. Dia hoy mba any amin'ny mpanakaena any mamadeko, izay ana mahantra kely. Fa tsy vita izay ny Gideon. Amin'izy ampoana indray ao an-trano, i Gideon ny kely indrindra. Ao an-trano. Dia mahazo arosayan-tsaina izany no mahazo ny Gideon. Izy ny kely indrindra ao an-trano. Ny fianakaviana mahantra indrindra. Ny fampijaliana fahavalo tsy misy toa azo. Dia nandà Gideon. Kanefa rehefa izany fantavan'ny Gideon izany tsy naharitra loatra. Fa niova miandala izany fantavan'ny Gideon izany. Fa indrindra rehefa mitsindriny ny fanahin'Andriamanitra izy. Dia mety samy manana ny eritseriny baotsika amin'izany mitsindriny ny fanahin'Andriamanitra izany. Fa izay ambanin'ny soratra masina eto rehefa dia izao. Midikany hoe mitsindriny ny fanahin'Andriamanitra. Dia ilay fanahin'Andriamanitra mitoko Andriamanitra mihitsy no mameno manontolo ny Gideon. Eritserivela fotsiny izany Gideon. Fa ny eritserivela toy ny Gideon dia Andriamanitra no manao azy. Andriamanitra no miaraka aminy. Izany hoe Andriamanitra manapaka ny Gideon mba hanapaka ihany koa ny mpiara-belona aminy. Dia zary adino ny Gideon kely. Adino ny Gideon tsy ampy finoana. Adino ny Gideon kanosa. Fa lasa mitombo hery izy. Lasa mitombo tanjaka izy. Ary zany no natonga azy sahy mitsoka ny anjomara. Ny anjomara moa rehefa natao amin'izany fotoana izany dia fitaomana ny olona mba hivory. Mety ho fifaliana izany. Fa mety misy fahavalo koa zany natao zavatra mitranga eto. Notsofin'ny Gideon ny anjomara. Na dia tao anatin'ny tahotra izy rehefa nitsoneny fanahin'Andriamanitra nakatoava izany fanahin'Andriamanitra izany dia nitsofin'ny anjomara. Nanaira ny vahoaka hoe misy ny fahavalo. Ary niantsony ny vahoaka mba ho avy andany aminy miara-miady miaraka amin'ny tompo. Dia nisy lehilahy 2 alina teo eo ihany. Dia tonga avokoa namaly izany antsony Gideon izany. Azo resaretsaina tena mazany toetra raza. Olona kanosa, olona nandà, olona tsara. Rehefa mitsindriny ny fanahin'Andriamanitra dia tonga lasa nandray indraikitra. Nitsoka ny anjomara, nitaona ny olona mba hiara-miady aminy hiaraka amin'ny tompo Andriamanitra. Zany rehefa notory fa na inona toe-javatra misanga amin'ny vahoaka an'Andriamanitra. Fa indrindra amin'ny mpanompon'Andriamanitra, eo foan'Andriamanitra. Manatrika ny fiainan'Andriamanitra ary mampiasa ny fomba rehetra Andriamanitra anareniny ireny mpanompony ireny ny fanahy ny napetrany tamin'ny Gideon teto. Ary rehefa naikotariany izany fanahin'Andriamanitra izany Gideon dia nitombo ny hery, tonga say izy ary afaka nandray andraikitra ny taonany zanak'Israely. Dia avako malamalao tena tanteraka taon'i Jesosy Kristy tokoa izany fampaherezana, famerenana amin'ny lohany ny hery, fampatanjahana ny vahoaka an'Andriamanitra izany tamin'ny andron'ny Pentekosta. Rehefa narosaky ny tompo ny fanahy masina, ilay mpianatra miafokafona, ilay mpianatra matahotra, tonga samy seho amin'ny maso vahoaka, ary tonga say nitory ny filazantsara amin'ny famonjena. Ry avako malamalao tompo toko amin'izany. Na inona ampitsy ny coronavirus,
na manahoana ny fitohizan'ny asako sy ny asanao, ny fiainako sy ny fiainanao, ny fiarahantsika mivavaka ato am-piangonana sy any tokantrano rehetrarehetrany tsy aroy fa manafiky avao tsy mitaza-poso ny tompoandriamanitra fa omenitsika ho fanainy mba hahitomontsika hery sy zao tsy tesanatria azany bateo ny fomba fiasan'andriamanitra teto raha ny 2 arivo sy 3 alina mandeha miady tamin'reto fahavalo dia mety izao zanak Israely tsy mahabeka fa nalefan'andriamanitra mozo ny 2 arivo sy 3 alina ny ray alina ihany sisa no nalefa miady anemon'andriamanitra fa izy no miady ny vahoaka ny angina fa ny tompony miady izy no tompony miady raha teo mafy niadytsika riavako amin'izao valana entina Covid-19 zao mafy niadytsika amin'ny fahatrano azy mbola mitotoy eny dia mbola mafy kanefa tsapofy fa Andriamanitra no mameno ny fiainantsika tsirairay avy, mameno ny tokantranontsika mifanainy, mameno ny fiangonana mifanainy mba afahatsika hitombo eny tsy ho ketraka eo anatrehany fahasahiranana hitombo eny say andray andraikitra fa izaho sy ianao ny gideona vaovao antsoin'Andriamanitra tian'Andriamanitra ho afahana amin'ny tahotra tian'Andriamanitra hampahelezina amin'ny andraikitra sananao io izaho sy ianao ny gideona vaovao antsoin'Andriamanitra mba hampahely ny mpiara-belona amintsika mandalo miavaka ny Covid-19 mandalo ihany ny fahantrana mandalo ny tsy fahampiana fa le maharitra mandrakizay dia Jesosy Kristy kosa manatrika ny fiainako sy ny fiainanao izy ary mampahely sy mampahely mandrakarivana sy hotsiny na ho very-hevitra anao sahira-tsainy iariavako anao izay mandalo fotoan-tsavitra io ianao sahirana sy mitebiteby io ny amin'ny ambitso anao zao afatra Andriamanitra izao fa miantso anao ny tompo iara-miasa amin'izao vanim-potoana izao iavana dia samy sahira-tsaina ny rehetra samy somokotra amin'ny fotoana fanjakana rehetra samy manao drafitrasa mba ho fitsinjovana ny vahoaka ny eto anatin'ny confinement sy après confinement samy manao tetikasa lehibe daholo ny firenena matanjaka ny Amerikanina manao ny azy ny Frantsay manao ny azy ny Sinoa manao ny azy samy manao ny azy daholo ny firenena matanjaka manerana amin'izao tontolo zao mba hitsinjovana an'ireo very asa mba meze reto-an'ireo lasa sahirana hitsinjovana ny sahirana sy mahantra eo amin'ny fiarahamonina noho ny aretimandriana dia mba izany ny firenena manitra mba izany sika pino mba izy anao zany anoeza fa tsy tsy mba manakatoraka tahaka an'ireny fa manana ny tompo Andriamanitra zao sy ianao eo ilay tsy miara-manitra sy miara aminao fa ny aretina mandalo ny tsy fisina mandalo fa ny tompo Andriamanitra manarika ny fiainao mandrakariva sy mandrakizay ka horeno amin'ny fahatokinao fa mbola miteny aminao izy manao amin'izao avy ankelikely manao hoe fahazo hery anareo ary notsahan'ny fanahy masina aminareo ka ho vavolombeloko eto Jerosalema Jody Samaria araka ny amin'ny farany tany ny tompony zany tenin'Andriamanitra zany biavana na mety eo ala zay mety fisarasaratsika amin'ny maolombelona ka mety sotafarina tsy hoe ratsy zao volana zao tao dia ahoana no dia tsy afaka mamy an-davitra no zany dia ahoana ny salamzao maty ny tompo riavana fa ny tompo le fanlaza aty amin'izao tontolo zao nahitanareo fahoriana fa maty fa izaho efa naresy izao tontolo zao mety ezo sakaizan'ilay mpaharesika miorena amin'ny finona sy ny fahatokina amin'ny tompo fa miantso antsika amin'ny tompo Andriamanitra mba ho vavolombelona eo n'Andriamanitra miravana amin'ny voninahitra fa ny fanahy Jesosy ao aminao na manao izay le tokantrano zany na hoantsika atao am-piangonana ho amintsika rehetra ka nefetsika hitarihan'izany fanahin'Andriamanitra izany hitombotsika eny aresantsika andraikitra fa miandry antsika ny tompo miandry antsika ny mpianakavy miandry antsika ny mpiara-monina miandry antsika ny firenena eo n'Andriamanitra ny amin'ny voninahitra fa izany fanahy izany koa amintsika mandrakariva sy ny mandrakizay amen.
indreny fifalinay tompo fa na dia ao anatin'ny fahasahiranana tokoa ary izay ankehitriny dia tsy mitaza-potsiny ianao fa manaritra anay ary tsy fa manaritra ihany fa vonona mandrakariva andrainay aona aminao ary mampahery anay ianao amin'ny alalan'ny telinao. Tompo, indreto izay maneno fahavonanay ankatony fitalian'ny fanahy masina ka ho voninanao ireo asa amranao anay na any amin'ny tokantrano izany na ety amin'ny fiarahamonina eto amin'ny firenena sy manerana amin'izao tontolo izao izay amranao anay. Fa nomenao tompo Gideona fa izay tompo ary izay fita amin'ity an'ity dia nampireninao amin'ny finoana sy ny fampikinanao ho ataovy matanjaka tokoa tompo ny finoanay, ataovy mahery ny fitiavana ty anatinay mba ahatonga anay tokoa sahijoro avolombelonao ho tena mpiara-miasa aminao Jesosy, anatanjaka ny hafa, anala azy ao anatin'ny aizina ny tahotra ny tsy fahampiana ka mba hitondra azy kosa amin'ny fifaliana amin'ny fiadanana. Mivavaka izay Jesosy ho an'ny tsy salama rehetra manerana amin'izao tontolo izao. Eo ny ambony farafara amin'ny hôpitaly, ao ny ambony farafara ny tokantrano, ary misy azy natao tranonao amin'izao anio izao. Tompo Andriamanitra, mitanao aminao izahay. Ianao rehefa nilatsaka ny diakapoka taminao no manasitrana anay Tompo, to avy aminay izany telinao izany. Ianao raha fanasitranana avy aminao izahay, fanasitranana ara-panambo ao vita fihavanana aminao izahay, fanasitranana ara-tsaina amin'ireo oro sy ny sentrosentro maro samihafa, fa indrindra fanasitranana ara-nofo raha mety aloha Jesosy. Mba tenireo ny loharanona entina ty anatinay tsirairay ihany mba mpitsahatra ny fanaintaina sy ny rofy ka mba hampody ny fahasalamana. Fa mivavaka manokana izay Jesosy amin'ireo marary ny aretina Covid-19 izany. Eto toerana eny ampitan-dranomasina ianao Tompo no fanantenan'izy ireny ka mba hanana ny toky mba tsy hatonga azy hivarana amin'ny famoiza-po fa eo an'ila ianao ary manaritra ny fiainana ary manana hevitra heverina ny fiainan'izy ireny dia hevitra tonga fiadarana fahatsolosa. Fa mivavaka izay Jesosy ho amin'ny amponany ho an'izay rehetra mikarakara azy ireny, ho an'izay rehetra mikarakara marary amin'izao ora sy fotoana izao, atanjao ny fonon'izy ireny Jesosy, atserovany fa izy ireny fony Gideona izay nitsonao anafaka sy amonjy ireny salama ireny. Ambiny ny mpitsara, ambiny ny mpitondra fanjakana, ambiny ny mpitandro ny filaminana sy izay rehetra manandraikitra mba hameriny ireny vahoakanao ireny amin'ny fahasalamana. Tompo tianay, eny ambiny ny fiangonanao eny izay rehetra mba hiainanay tokoa mididinao, dia nitiavanay ny namanay tahaka ny tenanay, nitiavanay manao soa sy anarina ny hafa indrindra fa amin'izao vanim-potoana sarotra izao. Vavaka manokana Tompo ho amin'ny fiangonanao manerana amin'izao tontolo izao hevitra izay kely indrindra fa eto mavadina tafo. Maro ny aditsy andraikitra izay nankely ao amin'ny fiangonanao Tompo, na ny fitorinan'ny filazantsara izany, ny fanaovana asa soa maro samihafa, ny fampadianana ny asa ny fiangonanao Tompo Andriamanitra. Ataovy tsapanay tokoa fa tsy miankina amin'ny isa ny ao ambiaza amin'ny fiangonanao, fa miankina amin'ny fanatrehanao, tsy miankina amin'ny hafanampo ny hampandrosin'ny fiangonanao, fa miankina amin'ny fankatoavana amin'ny fanahinao. Fa ataovy miandaly aminao izay Tompo matokosa ny telinao izany, fa ianao ny manana ny mahasoa ty fiangonanao ity, ary tsy ny fiangonana ihany fa ny tokantrano tsirairay avy sy ny tsirairay avy aminay izay manan-javana tena hiantorana aminao Tompo, tiana bolaka aminao amin'izao anio izao, na amin'ny fiainany manokana izany, na amin'ny fiaina tokantrano, ny amin'ny fianarana sy ny asa mandrara, na amin'ny fiainam-pirenena sy ny zava-misy manerana amin'izao tontolo izao. Ny Andriamanitra tianay ke hiaona aminao izay amin'ny alalan'izao vavaka mangina izao ho miainonay. Fantatray Tompo
tsy hitahitanay. Ianao no malana maso sy mahatsaranay, mampianandro zahay, ankatony fitarian'ny fanahinao, ka manajana izy sitraponao. Tiana tompony ampiobony izao vataka izao, amin'ilay vataka nampianarinao manome rinezay eo anatin'izany sitrapon'Andriamanitra izay namaraka amintsika izany ary havana dia hiara tsara ny asika hanatanteraka ny fanekepinoana izay rehetratsika amin'ny mpino rehetra manerana izao tontolo izao, fanekepinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra rehetra tompo manalanitra sy ny tany tokana tokontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraky mizara nampakampony Pilato nohona tamin'ny azo fijaliana maty amaleo midina tany fialantsika sasana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo miaraka amin'Andriamanitra petraka van'Andriamanitra azy avela tsara vela sy ny maty ny fanahy masina fiangonana masina mandrama zao tontolo izao fiangonana masina famainarikeo fizarana tena maty ary fiainana mandrakizay. Amen. Petraka sika ny avana. Iroso avy tany amin'ny raharahany fiangonana sika. Tsy misy akory avana amin'ny taratasy ilay hovakiana, fa misy fampatrevana vitsivitsy eto ary dia afaranantsika amin'ny taratasy sorana. Ampatreviny isika rehefa mirava aoriana zao valy izao mba hanoratra ny anarana, fanampina anarana, ny adresy, ny taona ary ny anarana finday ao amin'ny tokotany andrefana. Ny fanaratsika amin'ny Andriamanitra dia mbola hitantsika amin'ny anarana ihany miandro ny toromarika avy amin'ny fanjakansika sy avy amin'ny foibe FJKM. Taratasy sorana, hivady ny fanjanaka mandafony tompokolay Ratsana Samso Eugène dia maneo sorana fankasitrahana feno ny mpitandrina mivady, ny fikambanana olona sy ny dekona ary FJKM ampavady mitafy ray amantolo tonga ny dododo sy nampahevy ary ny totom-bavaka tamin'ny fahoriana izay nandanovan'izy ireo. Andriamanitra manam-pahasoavana anie mamany fitianareo ka ameanareo ny fiadanany mandrakariva. Dia takizay raha ny fidonantsika rehefa man'Andriamanitra ny voninahitra. Mampilatrano gavana ny fiaravana sy ny fiaravetsenantsika rehetra, indrindra fa isika ilay tokantrano miara-miongona amin'ny alalan'izao fiarahana vavaka izao. Faharetana aloha avako ny teny fampahendrana amintsika ny tian'io ity. Ny voalohany dia mikasika andramam-pofara. Fatatsika izany ray aman-dreny izany avako fa tena ao anatiny sy fahasalamana izy. Isaoran'Andriamanitra ny amin'ny fitantanany izany mpanampony izany ary makasitaka antsika rehetra tamin'ny vavaka sy ny fanampiana izay efa nataontsika. Na ny tsirairay izany, na ny fikambanana izany, na ny sapa sy ny fiangonana manontolo. Teo anatrehan'ny fahasairana amin'ny fitsaboana nefa rehefa indrindra fa amin'izao vanim-potoana izao. Dia mbola ilaina ny fiangonana, ilaina ny vavaka, ilaina ny fanampiana avy amintsika tsirairay avy. Koa izany no lavana fanentana eto, samy manao arak'izay tarihan'ny fanahy azy. Rehefa nanao ianao, angatahana mbola anao. Mbola tsy nanao ianao tonga ny fotoana. Mba azahoantsika maneho fitiavana n'Andriamanitra amin'ny alalan'izany mpanampony izany fa tena mily izany izy na vavaka na fanampiana. Dia afaka mampisaotra ny fandrarantsika riavana mitondra izay kandifitsika amin'izany. Ny faharoa dia izao, tsarantsika mitombo fa nateo ara ny confinement dia efa madiva ho vita ny trano fidiovana fa tsy nanany fiangonana, soarantsika n'Andriamanitra izany. Ao anatin'ny ezakatsika riavako ny amin'izay amin'ny tany izany tanteraka. Ko dia mampiovana antsika fiangonana.
fa amin'ny fahafito ambin'ny folo ny volana me sy amin'ny faraika amin'ny telopolo ny volana me ao zao izy avaka manokana sy rakitra manokana zay ataontsika itomanina ny amin'ny famitana izany trano fodiovana zany tsarovy avako fa ny tompoandriamanitra zay fa niteny sy niona tamin'ny fiataminy alalany teniny teo mbola mamerina amintsika kehitriny fionatrehany ny adidy mazavatra miandry atsika reny ny fanahin'andriamanitra no mangatahany tompokatoavintsika fa izy no miasa izy no hitsatsehatra mombatsika dia ho azy any ny vonahitra tamin'ny fanahiny kosa ho amiko ho aminareo rehetra ka tonga atsika tokoa hitombo hery hitombo finoana ary sahanday andraikitra na amin'ny mora na amin'ny sarotra amen. Lea sika riavana nataon'ny fanoratenantsika amin'ny fanatanterahana ny rakitra. Ho aoka izay manome am-pifaliana sy ampitiavana no akasitrahan'Andriamanitra. Firana fanampiny voalohany ho ataontsika eo fanatanterahana izany.
Isaorana ny tompo mandrakariva ry havana no ny fantanteran'izao fanompompivavahana izao. Dia izy tokoa anie nitahiry ny haim-panahy rehetra izay niraisina tamin'ny pianiny ity hoentina mamakivaky indray ity herinandro vaovao meny antsika tsiray avy ity. Dia asika ry havana amarana izao fotoana izao ka ny firana 8:16 ny 5 no tanterahantsika mialoha ny tsodrano. Ny tompo rehetra tsy amenanao agozogozo, tsy ho rendrena ny mpiaro amiko. Iny tsy mahatonga rendrena ny mpiaro Israely. Ny tompo no mpiaro anao. Ny tompo no fialofanao ny akavanana. Ny masoandro tsy mamelona ny andro, na ny volana noho ny andro. Ny tompo mpiaro anao amin'ny ratsy rehetra. Eny andro fanahinao izy. Ny tompo mpiaro anao na mivoaka namiditra hatramin'ny zao kahoana anankiray. Amen.